Miarahaba antsika rehetra indray tonga soa eto amin'ny vaovao malagasy. Ny zavatra horesafintsika androany dia mahakasiky ny publication nataony Dama Matompony Lakile izay trangan-javatra mampalahelo dia tena mampalahelo mahondrana satria saika andefa vola amin'ny olona marary dia lasa dia vola tany amin'ny compte Orange Money noho ny erreur ny zavatra niseho. Dia vola izay tokony hitsabonan'olona narary tany ambanivolo nefa ilay izy. Efa niresaka tamin'ny telefony zareo ireo fa hoe haverina ny vola ary vonona ny fianakaviana hanome kely anjaranao araka ny fangatahana atao. Nefa tsy naverin'ilay olona nefa izany volana izany ary nibloqué daholo ilay numéro rehetra izay niantso ho anazy. Hafatra avy any amin'ny fianakaviana ho anazy hoe mahasoava tompoko ary mihinana afinaritra fa efa maty koa ilay nitsaboina satria iny vola iny raha tena marina ho entina hitsaboina ilay olona marary nefa nidisy ilay numéro par erreur dia lasa tamin'olona any. Nefa nantsona ilay olona niteny izy hoe haverina ilay vola nefa tsy tatampoka izy bloqué van'ilay olona ka kinanja nefa maty ilay olona tsy voatsabo. Dia azavonina intsony izy zareo ilay telefoninao fa tsy antso anao intsony ny tompony maty dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana izay tena tsapa tanteraka fa tena mafy ary tena vaovao mampalahelo. Mitody tsy misy fa natao ihany no miverina alahelon'olona tsy hankaiza anao na dia faly anao niany ity faly anao androany fa nihinana volan'olona fa tsarovy kosa ny ranomaso izay nilatsaka tamin'olona fa indrindra ilay vola izay hoentina hitsaboana olona efa niezaka nanazava ny fianakaviana dia nefa tsy naverin'ilay olona ilay izy fa nibloqué vanara ilay olona. Dia tena misy olona tsy manjary eto amin'ity firenena ity, misy olona tsy manjary antsika malagasy ka samia tompokontsika mitandrina aoka mitandrina antsika satria tsy kely lalana ny ratsy. Izay vola entina hitsabonan'olona ve ho entinao ho haninao namany mpangalatra izany fa tsy hoe nahazo vola ianao ohatra hoe inona ty vola azoazo potsiny ohatr'izao nefa fahazavaina zao hoe an'olona ilay izy an'olona marary ohatrany hoe faly ianao mihinana volan'olona nefa ilay izy alahelon'olona dia ina moa no azo atao amin'izany koa mitandrina antsika olombelona migasy dia misy tena ratsy saina ary tena mampalahelo mitranga ohatr'izao eo anivon'ny fiarahamonina satria efa voany saina efa tena misy zavatra tsy manjary ny fiarahamonina malagasy amin'izao fotoana izao no nihetraketraky ny tsy fisihana ve satria izany tokoa ve no mahamety ny fiainanao vola kely na vola be na vola ohatr'izany dia hohaninao dia faly ianao mihinana volan'olona tena tsy mety zavatra ohatran'ity ka izany no anentanana antsika isan'andro eto hoe tsy mety ny zavatra ohatr'izany. Mila miova antsika malagasy aoka ny haratsy toetra haratsy am-panahy mba hijanona. Antsika nefa miteny fotsiny hoe kristianina ohatrany ahoana mety kristianina ve mahavita ohatran'izany anarana amin'ny karapanondro ihany izany ilay kristianina. Mino fa tsy jetilisa no nanao an'io fa kristianina mety mpivavaka na mpivavaka aiza na mpivavaka aiza fa mety matahotra n'Andriamanitra. Ianao ve mihina volan'olona dia tsy matahotra ny tenanao aloha tsy atahoranao ve ny tenanao fa mihina amin'ny volan'olona anao tsy atahoranao koa ny olona izay mangirifiry izay mitomany malahelo amin'ny vola ny lasa any aminao ka izany ny vaovao mampalahelo azo narosona zaraintsika androany fa dia misaotra antsika ny heno hatramin'ny farany.